Belarosia faritra Mogilev tanàna Riasina, fiangonan'i Saint Casimir. Toy izany no nijeren'ilay fiangonana teo amin'ny fasana. Misy varavarankely eo ambonin'ny varavarana fidirana Tersiavo. Andeha ho jerensika avy ao anaty trano be. Ity ny varavarankely eo ambony varavarana. Hita fa nisy varavarankely vaky teo amin'ny rindrina. Novakian'izy ireo sy nisy antra ireo biriky. Mihoatra noho izay nilaina no nianjera tamin'ny sisiny. Sy maintsy nanitsy ny fisokafan'ny varavarankely aho. Fa maninona no manao varavarankely fanampiny? Nilaina ny varavarankely satria nanao fisarahana teo amin'ny varavarana fidiran'izy ireo. Natao taty aoriana io rindrin'ny fiangonana io. Jereo ny fifandraisana eo amin'ny rindrina. Eo ankavia no misy ny rindrin-tempoly. Eo ankavanana dia misy fisarahana natao taty aoriana, miaraka amin'ny sesy telozoro hafahafa. Ny fisarahana dia vita amin'ny biriky hafa. Ratsy kokoa ny mesennerie. Semisy matevina sy mitovy eo anelanelan'ny biriky. Asehoko anao avy any ampita. Ny shema eo anelanelan'ny rindrina sy ny fisarahana nampina taty aoriana dia hita mazava tsara. Tsy misy fatorana biriky eo anelanelan'ny rindrina. Sy mifanentana ny andalana biriky. Nampina ity fisarahana ity taty aoriana. Matetika dia misy lavarangana ho an'ny antikopira eo ambonin'ny fidirana. Teo aloha dia sy nisy lavarangana na antikopira. Rehefa naorina io fiangonana io dia nisy toetrandro mafana sy nisy fanala. Niova nefa ny toetrandro ka nangasika. Nila nafanaina ilay trano. Nisy fatana metaly napetraka teto. Novakian'izy ireo ny nisy teo amin'ny rindrina mba hametrahana fatana silindrikala. Tsy mitovy amin'ny hevitr'ilay mpanao maritrano. Fanavavozana ny tery izany mba tsy vaingana. Eo ambony dia misy fantsona ho an'ny tsiminy. Tsy azo atao ny miaina any Belarosia raha sy misy hafanana. Sy maintsy hafanaina avokoa ny trano fonenana sy trano mpanjakana rehetra. Fa teo aloha dia sy ilaina ny fanafanana. Avy eo dia nitranga ny lozam-pifamoivoizana. Nalain'ny mpitondra fivavahana le trano. Nametraka fatan'izy ireo nanao lavarangana ho an'ny antikopira ary namaky ny varavarankely. Nanomboka natao ny fotoam-pivavahana. Saingy teo aloha dia nanana tanjona hafa io trano io. Ny trano dia natao ho an'ny asa azo ampiarina manokana.